tolotry ny asemo raha teo anareo izao amboroan'ny Marie Louise. Tantara indray miseho nosoratany Alain Fanira Coutoirso na Antsony Natiora. Ho velomin'ny Zoma Mirina, Ralala, Nanja ary Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandrindra raha teknika, Mamiary Vony, Manatontosa, Nanja Razafindrakoto. Reto miantona reto kosa kay misiko sady ohatrany tsara be daholo. Misy maromaro mihitsy ary reto. Ty anankiray ty izao miloko volondavenona, misy manga miloko volondanitra ihany koa ty. Aleo hoe andramana aloha. Azafady ange, mba andramako reto azafady fa samy tiako be daholo. Aiza ny efitra fanandramana? Ay ato, misaotra. Tsara kosako fa nefa toa ohatrany fohifohy ihany ty izany. Efa manasaka ny fehako mihitsy. Tena ohatrany tsahako ny anao an'ity ka. Eo hoe andramana indray aloha ty miloko volondavenona ty. Tsara ihany koa ito fa toa fohy tahaka n'ilay miloko volondanitra teo ihany. Tena samy fohy daholo koa izany ka. Aleo indray raha nga hoe tsy ampititsy aloha fa eny kosa angamba mba ahitana. Aleo averiny reto. Reto azafady fa samy tsy misy mety. Misaotra. Aleo ato indray no hijery. Reto kosa kay mbola misy be dia be fa za fotsiny mivariana tetsy ampitako. Io atena io misy anankiray fotsy somary matromatro fa tsara nefa ny lokony ka. Aleo hoe alaina aloha andramana. Azoko andramana ve azafady? Saotra. Wow, tena mitsadoka tsara kosa ty iray tiako. Sady mba somary lava kokoa. Ambony kely ny lohaliko fotsiny. Tsara ty robo ty ka. Sady misy firavaka tahaka ny perla zany eto amin'ny tendany eto. Ty ngamba no alaiko ka. Tena aloha raha ty ny vidiko a. Aleo hoe jerena ny vidiny petaka eto. 25,000 ariary. Somary lafolafo kely ihany aloha fa tsara koa mihitsy mba mora e. Taraiky eto ihany fa aleo raha nga tonga dia hito no alaina. Dia ahoana Iantsoa? Manja mitsaiky mademoiselle Iantsoa izany miaraka amin'ny robe vaovao be. Tsara kosa izany iko. Endrika vaovao mihitsy no fahitako anao androany. Eza koa ilay soritoko fena koa dia mahita lazainy eo. Za lesy efa tena sahirana mihitsy vao nahita an'ity maly. Fa aio maly izany ireny no mividy an'ity teny an-tsena. Ary nanao sopinina be izany manja kely dia tsy mba nilaza akory dia mba niara. Ny zavatra tokony hovidiako izay ihany koa manko tany amin'ny vilona tany kia. Mino fa eny amin'ny sisin-dalana eny amin'ny vilona eny mety ahitako boky mahakasika an'ireny akiko. Ay marina moa misy an'izany e. Tena tsy tato an-tsaiko mihitsy nefa nasain'ny soera-benja hikaroka an'io boky io mihitsy tsika.
ay zary ndry izany e, efa tamin'ny herinandro ary izy nilaza izany tamintsika ko, sady efa nantitra nteriny mihitsy izany a. Tsaroko ka fa hoana le tsorotofo nazava tsara tamin'ilay ihany ve le lesona nataontsika farany iny. Za le tsy tena tsy nisy natao mihitsy tamin'ilay fampiasana nefa hoy raha miseho hoe ny ampahany betsaka amin'iny no miditra any anaty fanadinana. Azo lazaina hoe nazava tamiko ihany aloha e. Raha ohatra ka manana olana angendry momba ny fanakarana azy dia afaka manontany ahy e. Ny ahy koa ilay fampiasana nisy fotoana nasehoko andramoseo dia mety io izy tamiko. Ay dia sady misaotra meloa ihany aloha izany. Fa homaky e, indringa efa nisakafo maraina. Tena mbola korobaka be koa ny ala tao an-trano maraina teo dia tsy tafahinana ninonino na rano mafana aza tsy voasotro kokory. Zany ve? Hitovizana ihany izany ny antsika sendriko. Andao ary aloha sakafo maraina ny ivelany ihany fa ila fanina izany anohanana izany ko. Marina mihitsy izany sady mangotokotika be koa izany ny kiboko. Ao safosafoko dia tsy manino. Ao e laingako tamiko izany fa misy mahita eo mamenatra. Sery antsoa e. Mazava tsara ve le zavatra nazavaiko teo. Ny fanahy no olona hoy ny Taolo. Izany hoe le fanahy ao anatin'ny tsirairay avy ny maha olona azy. Toetra io tiany olazaina io raha dika tsotsotra. Amina kosa hoy ny firenena sasatsasa mantsy ny atao hoe fanahy. Misy ny sasa milaza hoe esprit ny sasany kosa nefa milaza hoe saina fa tsy fanahy no atao hoe esprit. Misy fivavahana nefa rehefa mivavaka ry zareo dia milaza hoe saint esprit. Izany hoe saina masina ve zany no tiany lazaina. Araka ny fantatsika nefa dia fanahy masina no tiana ho lazaina. Ohatrany tsy mahazo aina mihitsy azy izany. Na le fanazavana lazaindra misehara tsisy miditra andohako mihitsy. Manina ry azany e. Sa ve no le kiboko nangotokotika teo. Nefa ka efa nisotro dia tena may ary any mivoaka ny araka tamin'ny tovo teoko. Iantsoa ohatrany tao mandefa heritreritra be ngendry izany e. Sa mandalina be an'ilay zavatra nylazaindra amin'izay teo. Ohatrany tsy dia metimety izany ho aza lesy. Ohatrany tsy laizy izany mihitsy tsy fantatra hoe ina ary mahazo ahy. So avy amin'ilay tsy ny sakafo maraina nefa niala tao an-trano dia nidiran'ny rivotra mandra-pahatonga ny rita aty am-pianarana. Tena tsy haiko ilay sorotovo dia ohatrany manjavozavo be izany koa ny masoko. Mitady ho fanina tovo eo aloha mitrakady sotroa ito rano ito e. Ao angana. So dia ateriko mody mihitsy aza aloha ny mety amin'ny rity dia amin'ny manaraka tsika manenjika lesona. Tena aloha lesy izay natao raha hijanona koa tsy fantoka akory. Mety aza dia aloha mandeha dokotera mihitsy tsika sy lahy vao manatitra modela. Tena tsara mihitsy izany ka. Dia dokotera aiza nefa no alehantsika. Ohatrany misy kabine medikala izay tsy dia lavitra ny toeram-pianarantsika ty. Ay, le ry avarabaratra ry io. Hitako io ka. Io mihitsy. Anao tonga dia indesitsika mivantana. Andao arane. Ao lesy hitazona milaka. Tena manjavona be masoko so menjereo ka manaitra ny ray fianarana. Ao ary tovy ato amin'ny valahako avy ato mivadika ato ary aloha ny tananao dia mitsangana moramora dia ndoantsika. Dia ny amin'izao raha misembola manoratra amin'ny solaitra be izao tsy ho lazay efa mihitrika eo mantsy. Mila koa le sorotovony olo efa marariko nahitany aza moa maninona.
Iantsoa! Iantsoa! Tonga rezy dia midira fa inona ty miampahary ty a? Sa mbola misolakanjy ianao ohatra na hoe ohatraohatran'izany ko. Ianao koa izany. Efa nanahoana izay fahasalamanao? Efa tsara? Azo lazaina efa tsaratsara misy fa misaotra indrindra. Mbola eo andalam-panaperana fanafody koa mantsy izay io izao. Na izany aza atao sy asalama aloha. Na sarobidy aza ny fianarana ny fahasalamana ny voalokarena. Ny olona salama no afaka mianatra sy mandrato fahalalana manko. Marina mihitsy aloha izany e. Fa mihona fa efa afaka mianatra amin'izay rapitsoka. Tsy mbola taraikindry fa mbola tsy dia nisy lesona be nadika sy nazavaina ihany koa tao fa fampiasana sy vakiboky ny tena natao androany maray. Tsara vitana izany ko. Ie, fa resaka hafa mihitsy ho aty e. Hoe ahoana mesy? Tahaka ny miavaka mihitsy ho any fahitako an'ilay robindry vaovao iny e. Fa miavaka ahoana moa izany no teny ratenena fa tsy azoko. Karazan-drazany tsy misy mpanana mihitsy ny endrik'ilay izy ka. Na ny zaitra na ny endriny. Ay ve, nizako aloha mahatsikaritra an'izay. Ary izay mihitsy ny tena nitiavako azy iny. Na ny kaolany ary tena hafa kely a. Tena hoe nahay mihitsy izay namorona ny didiny. Ihany ekia. Fa zaka izany tena ramaka be ka. Efa namasa-bary marina aho fa laoka sisa ny saika hoe hivoako any ivelany io. Mijanona fa aleo andehanako any e. Inona ny tianao dia alefa etoako ny laoka. Izy evidiny lahy lesy mety daholo fa tsaratsara kokoa fotsiny raha ohatra ka le mba mampiakatra tosi-dra reny. Afaka manisy divay aho izany a. Zaho mahazo tena mirevy an'ireny a. Vao maika tsara sady mba fanikafam-bavony. Ka aleo araha andeha hividy an'izay aloha fa atoandro atao ihany ny andro e. Nandray le rehefa nataoko fa tsy tamidiny. Finako ary ty nataoko ty. Nefa ny fito ny fidirana ny ampianarana mpaloza koa izany. Tsy maintsy ho tara indray izany androaniko. Fa manindry taraky be androany e. Sa mbola tsy dia salama? Ngatso loza fa lasa tamin'ny enina indray nge ny revayako fa tsy tamidimy e. Efa betsaka ve lesy ny zavatra natao tao? Efa somary misimisy ihany ka. Ka hoary tonga dia dingano aloha ny kahe dia adika kito fa efa taraiky be ndry e. Ohatrany mangatsiaka be izany a. Mangorangorana fafy izany. Dia sanatria ve ka tsy havita ny nenina eto indray e. Tovo hivoaka kely ao ivelany fetifety fotsiny a. Etsaka eky ny tsy raha matoa hitsy izao. Toa mafanako. Zay. Eto ambony seza hazo eto mba taratra ny masoandro tsara. Loha maka hafanana kely aloha dia miditra avy eo e. Atao tsy mety mahazo hafanana mihitsy ary azany fa toa vao maika mangatsiaka be e. Ohatrany hoe misy fanalabe izany ny vatako. Fa maninona ary a? Ohatray fanakaiza tampoka teo koa le raha matoa fotsifotsy maranidranitsorina mipetraka teto akaikiko teto. Toa tsy hita tampoka teo. Na ny elany teto raha tsy tazako akory nefa dia teto akaikiko izao mihitsy.
mba tena mahagaga koa izany ka ry lanitra fa tsy teo akavanana ve ny toerako teo dia manina ny lasa eto akavitampoka izany indray ary toy eo akavanana io indray le ramatoa tena tsy mandiso akosa raha nga ny eritreritro fa teo akavanana mihitsy ateo sa ve diso miasa saina loatra dia tsy tsaroako tsony aloha mialeto fa ohatra ny hafahafa izy izany ka fa nareo izany ve vonina hianatra sa ahoana hivoaka ny ivelany any ve raha nga dia adiny ray misy zavatra nahavariana izay ho atao ivelany tao dia izay no mahaelaela ny zavatra fa nivelany andray no mahavariana nefa ny lesona ato mandeha ihany fa iny izany zavatra nahavariana andritan'izany aleo le izany ho any fa tsy dia misy antony loatra koa aleo fa hiezaka ny entsika an'izay mbola tsy vita ato sady efa tena lava be mihitsy izy ato mba ampindramilaka ihany lesy raha riva rehefa avy mianatra tsika ao fa ezahako fitain'androany ihany dia averiko amin'ny lara-pitso dia rapitso ihany ka ihany lahy tsy manenina izany ka tao anatin'ny tsy fahasalamana koa ny antony indramandrika efa tsy hoe resaka fingitrikena dia omeko fa raha ningitrika izany dia tsy nomeny lahy nomeko fa asindry tambony kely miantoka revy divay indray izay ny ao an-tsaina bandy saint vaits singa tsy hita maso ary tsy mifanalavitra amin'ny fanahy ny tandindona ary ny amoroa ny fanahy adikany vahiny hoe amina izay le efa nilazaiko taminareo ny amoroa adikany hoe ombre ary ny tandindona adikany hoe symbole misy milaza koa nefa fa mitovy sy tsy mifanalavitra ny aloka sy ny amoroa azafady ramose inona izany ramose ny tena hevitry le teny hoe ho avy amin'izay fanontanianao izay indrindratsika ny dikany hoe lasa namboroa dia varindrina ohatrany hoe lasa saina be ny voalohany amin'ny olona ray izany ny mbola tafajanonao aminy fa le ambiny ray hafa lasa tsy fantatra hoe lasaiza amboroa misy mandika hoe ambiny ankiroa ary le tandindona ramose ny mpandinika sasany manko misy milaza fa ny tandindona dia toe-javatra ray tarafina anaty zavatra ray ohatra hoe akondro mandritra ny famorana ohatra izao dia tandindona fitohizanaina sy faharetan'ny taranaka ny akondro ny tantely sy ny siramamy mandritra ny fanompoam-pivavahana ny enti-paharazana eto amintsika izao dia tandindon'ny fahamamian'ny fiainana sy ny fiainana ny aoriana izany tokoa ve le tena tandindona resahany ramose eto sa hoe ahoana zay voalazany sezay ny heviny ray fa ny tandindona azo lazaina ihany koa hoe eritreritra ohatra zao misy olona ray miteny hoe misy zavatra mandindona azy zany misy milaza ihany koa hoe aloka ny tandindona satria avy amin'ny hoe dindona na aloka mazava tsara veraka izy mazava ramose somary sarotsarotra ihany le lesina ramose izany hoe tsy maintsy ezahana ho takatra moa izany ko efa nisy boky izay kosa nge nampitadiaviko anareo dia mba ezaokaroana mba miafy tsy mihinana gote kely herinandro dia mba tsy dia sahirana manao fanadihadiana zay le lazaiko andry tamin'iny mila mivoaka ny amin'ny vilona mihitsy tsika sendry mitady boky aroviana ary izany tsika selany ho eny aleo misabotsy ariva raha mety akia amin'io mampitsika tsy mianatra dia mba malalaka ny fotoana tonga dia reketina n'izay asabotsy ariva izay izanyko vao mirava ato am-pianarana dia tonga dia mifantana ny amin'ny vilona tsika sendry fa aleo aloha hifantoka amin'izay fa efa manazava indray io raha miseka
aiza ho aiza aty moa izany no misy an'ilay toerana ahitany an'ilay boky any amin'ny sisitsisy-dalana ny lazaindro amin'isena. Nolazainy tamin'ny maraina izao raha ny fahazoko azy a, dia somary miankandrefana amin'iny arkady iny, dia mandeha eo amin'ny 700 metatra eo eo. Ie, ahitana boky betsaka ihany koa eny raha araka ny lazainy. Sady mbola tsy dia maro ihany koa ny liana amin'ny lohatenin'ireny boky eny amoron-dalana eny ireny izy. Maro amin'izy ireny nefa no ahazoana fahalalana betsaka. Ka izay mihitsy moa ilay ilaina lesoko. Iantsoa, eto angamba izany toerana izany. Sahoana ondry. Eno a. Hoe jereny lafa retsy mitokana retsy izao a, miresaka momba ny fanahy daholo. Sady misy maromaro mihitsy ireo a. Aleo aloha hoe zahana tsirairay avy ito izay tena ilaina. Fa tsy mafana ve eo andry ao anatin'ity akanjo-bavy ity? Mafana ihanyko. Tena tahak'izay ilay robe indray no nanaovako. Sady iny tsy mitana fanana izany mihitsy fa fotsy ny lokony a. Izany ve? Tsara ve ke fa akanjo tokana monjy ity ny ety akoditro mbola mafana be ihany ako. Eo amin'izay izaho rangala izy fa varian-dresaka fotsiny tsika sialahy. Ka andahoary. Ity izao misy anankiray. Ino izany lohateniny izany? L'âme et l'esprit. Ohatra mahaliana kosa lesy ity izany a. Hoe jereko? Ie, ty iray ity koa arako. Analyse de spiritualité. Tena tsara be daholo marina ny boky eto a. Sa izy anankiroa alaina daholo? Ie, mety amin'ilay tidantsika ny ampianarana mihitsy reto e. Ke ary e. Aleo ranga alaina daholo izany a. Alaina daholo angereto azafady e. Ohatrina moa izany ny vidiny azafady. Fiomana loha kosa androany izany a. Amin'ny enina maraina izao. Mbola misy atsasak'adiny nefa vao tokony hiala ato an-trano a. Aleo vakiana aloha ity boky iray ity mandra-piala ato an-trano fa nao inona fotsiny eto. Mahaliana be kosa izy izany a. Mangatsika be izany nefa masoandro rehefa tamin'ny 5 sasany efa miposako. Mafana be any ivelany any. Izay ny antony nanaovako an'ity robe fotsy ity. Hatray fina kosa no mangatsika be mipetaka amin'ny soloko izany. Tahako ny hoe fanala be izany. Tena lasa mivatako rehetra mihitsy. Lasa ohatran'ny hoe misy fanala be izany e. Andriamanitra ao. Ary iza koa io? Io aloka be eo ambaravarana io. Sady ohatran'ny manatrika mihitsy izy izany. Ay, tsy tafetsika. Fa izy io e. Tsy miala mihitsy fa vao maika manaloka ihany. Matahotra izany. Izay fa lasa. Fa inona re ilay zavatra teo e. Marina tsy hafahafa ity. Dia sanatria ve misy lolo ato amin'ity trano ity. Nefa firy taona mipetrahako tato tsy mbola nisy tranga ohatran'ilay hitako teo izany hatramin'izay. Efa mena sy fahatelony izao. Leo amin'izay rangahy nainga natonga lobe any ampianarana ary tsy maninona.
Ary tonga aloha kosa izy androany ie tena tahaka ny tsy androko aza izay nialana tao an-trano ny maraina teo ilay izy. fa nisy inona? Tena tsy ino hoe lahy raha tantaraiko zavatra hoe tampotamiko eo ve dia hisy an'izany angamba ozy e lahy, mety izay no avalany lahy. Ilay izy raha tsy lazainao akoriko. Inona ary ty fa lazao aloha enony e? Enonona tsara. Enjana ihany aloha izany e. Tsy hoe enjana ihany fa tena enjana mihitsy. Ohatra ny hoe tsy mampino aho. Somba lasa loatra tany amin'ilay boky miresaka momba ny fanahy kosa raha ny saindry dia lasa namoron-javatra ny sainy e. Tsy misy idiran'izany mihitsy lesy a. So heveriny lafy izao ary vao namaky boky tahaka an'ireny. Ka iza ny mahalalako. Maninona moa taloha tsy nisy an'izany tao aminao. Koa hoe nisy an'izany tampoka teo. Efa fantatro mihitsy fa tsy ino e lahy e. Fa nitantaraiko ihany nefa. Ka le zavatra nolazaindry vaovao be ohatran'ny hoe tsy mampino izany. Eno ahy e, oako izao rehefa tsy mino. Fa zao ahy e. Mafatifaty kely foana ho andry rehefa ao anatin'iny akanjo fotsy matroka iny e. Izany ve lesy? Eny e, misaotra ihany na dia izany aza. Tsy misy fisaorana fa fihina omena raha misy. Sy, enao koa izany. Efa misy afirika izay e. Sao taraika eto tsika. Trasy hoe, mifito latsaka 5. Mbola misy 10 minitra ka. Saika hiteny mantsy aho hoe sao dia efa tokony hiditra ao an-dakilasy tsika. Amin'izay mba mahazo toerana eny alohaloha. Eny e, ndao ary izany hiditra amin'izaiko. Ilay mipetraka any aoriana koa mantsy indraindray tsy dia maheno fanazavana loatra. Ka izay mihitsy ho ako. Ahoana Monsieur Ratsimba? Ahoana ny fandaminana asa ao? Azo lazaino mizotra ny mpilaminana na dia misy manano sarotra kely azy eny antsefatsefany eny. Rehefa mandeha aloha dia izay ny zava-dehibe e. Fa hono ahy mbola maharitraritra eto Madagasikara ve ianao sa efa hiverina any ivelany? Mbola misy maro ihany manko ny fandalinana mila ataontsika amin'ny ampianarana an'ireo mpianatra ireo. Tokony mbola maharitraritra eto Madagasikara raha tsy hoe tampoka be angana ny antso azoko avy any amin'ny oniversité any ivelany. Indrindray koa manko ilay izy tsy dia tena hoe miankina amiko loatra. Tsapako izany ka. Ilaina be mantsy ny fiarahan'ny fandiniana ny resaka ara-panasy ny psikolojia izay ampianarinao. Marina izay, tokony tsy sarako ireo raha andinika tranga mahazo olona na zavatra iray isika. Fa psikolojia ihany moa no lalam-piofanana ny ratovinao tamin'ny mbola nianatra izany. Nanao filozofia ihany koa tany ivelany tany fa psikolojia no tena fataoko ka. Mahafinaritra koa izany ramose a. Za indray moa izany variana tato amin'ny resaka mahakasika ny tontolo ara-panahy tato. Fa izao tokoa no tena ilako resaka aminao e. Tsy efa tokony hampanaovina fanadinana na fitsapam-pahaizana amin'izay ve ry zareo ao amin'ny taona fahatelo ao ireo e. Efa hiditra mantsy ny volana Jolay. Marina mihitsy izany. Aleo ampitaina amiko zareo amin'ny herinandro momba an'izay. Ny taona faharoa sy ny voalohany manko toa efa nahavita fa ry zareo sisa. Tena ry zareo mihitsy sisa. Fa aleo aloha ankadadalina ramose fa mbola misy andraikitra vonjena koa io. Ka mindalana renao ramose a. Efa mandroso tany toerana koa ity ny andro. Mifampiresaka eo ihany tsika. Eny ary ramose fa dia rahasoa indrindra e amin'ny herinandro indray. Rahasoanao ihany koa ramose.
mafana be raha teo koa ivelanao izany nefa tsy maintsy mbola miverika arivany am-pianarana. Ny akanjo koa to maloto daholo nefa ny andro ity voalaka misy. Inona izany izao ny akanjo maivamaivana mba madio ato? Le robo fotsy matroka iny ohatran'ny madio ka le hoe jerena. Ie, tena madio mihitsy. Voranga tonga dia tia manaovana. Mahafinaritra kosa aloha manao an'ity robo ity fa tena mba maivamaivana e. Tamana mihitsy aho manao azy. Sady mangatsiatsiaka mahafinaritra ery. Hoatr'izay marina fa tao tapaka ilay tady mandravitra an'ilay collier mitovy amin'ny perla amin'ny tendan'ito robo ito. Tena miparitaka amin'ny tany daholo ilay bolina kely. Lolo izany ho tsiponako. Lanitra finna kosa ny zavatra malefaka mangatsiaka be voatsapaka eto amin'ny korotana eto izany. Ohatranao hoe hoditr'olona mihitsy. Ary nakaiza daholo koa ilay bolina kely marobe miparitaka tamin'ny tany teo. Sa ve ny kodidihany ambany fandriana sy ny seza izany? Nefa na dia iray ara ve dia tsy nisy tafajanona. Le hoe jerena ao ambany fandriana. Lolo iondrika dia tsapatsapaina amin'ny tanana. Lanitra izay indray ilay zavatra mangatsiaka be fa voatsapa amin'ny tanako. Izany ve tsy tanan'olona marina mafy? Fa inona izany e? Loha alaingana eto fa matahotra izany ka ohatrany tady tsy ho tafatsangana izany fa ohatra misy zavatra mitazona izany. Asa mangatsiaka be daholo koa ny vatako. Matahotra, tena matahotra. Iantsoa, efa impirina an-tontona fa tsy nisy namaly. Misokatra fotsiny nefa mivaravaranao. Gaga hoe sao adinao na niditranona. Sao koa maninina ato ianao dia tonga dia tsy nisalasala ny hiditra. Fa inona moa izany no mahatonga anao mipetraka amin'ny tany eo tongo-parafara eo e? Sady fa maninona ianao e? Tena misy zavatra tsy milamina mihitsy ilay tsy atao amin'ity trano ity a. Fa tsy milamina ahoana? Inona ilay tsy milamina? Inona moa raha tsy tranga nitovitovy tamin'ilay nitantaraiko an'ilay iny ihany e? Dia tahaka ny ahoana indray ara ny fiseho no henony e. Dia izay lesy ny nahazo ateo a. Mety tsy mampino anao indray nefa tena izay mihitsy ny zava-misy. Misy zavatra tsy milamina mihitsy atao amin'ity trano ity. Hiala ato angamba fa tsy vitako intsony mipetratra ery ato ka. Dinio tsara ihany aloha ry Antsoa. Ianao izao tena teny hoe tsisy hita ilay bolina kely tamin'ny collier nipetaka tamin'iny akanjo iny izay niparitaka tamin'ny korotana. Ino a? Nefa vao niditra eo varavarana raha teo dia ireo no hitako. Ireo. Aiza. Hitanao ireo ambaravarana dia izay ny tsy azoko. Sao misy zavatra hafa mampiasa be ny sainao ity ara dia lasa mamorona tranga ny sainao e. Tranga izay tsy misy akory anefa. Tsy mamorona tranga mihitsy ny saiko fa zavatra tsapako sy hitako ny tantaraiko an'lahy teo. Inona moa ny tombony ho ara hitantara zavatra tsy niainako akory aho? Ka zanga moa ny teny an'izany e. Ka ianao tsinona tsy mety mino ako?
mandreraka be mahasorena indraindray miresaka aminao. Sao dia tokony hakaina raha aloha nirety androany fa tena hitako vizana be mihitsy na niendriky ny ry ary le zavoniditra teo iny a. Tena vizana mihitsy aloha na ny saiko na ny vatako fa nako ihany koa ngamba. Ary sao tokony anatina dokotera kosa raha aloha nry raha izany zavatra mahazo azany aloha tsy dokotera kosa ngamba ny tokony ho atonina, na raha nantona an'izany ihany dia fanafody ampitomboana hery fiarovana noho ny arerahako no angatahana any. Fa ny tena marina tsy vonana ny anatina dokotera izany mihitsy ny saiko ka nry ihany moa ioko. Raha ny fijeriko andry mantsy tena vizana be mihitsy a. Tena vizana mihitsy aho io. Ao maka aina aloha dia matory tsara tonga mitsidika andry eo ihany raha ampitso ataony ohatr'izao. Fa andeha aloha fa mazotoky hiantsoa. Sao tara eo koa mantsy. Mangatsiatsy aho dia mirary fahasalamana kia. Sitrana soa. Saotra lesy tovo a. Tsy misy isaorana kia. Izay fa lasa ary aloha. Mirary tontolo ariva mahafinaritra lesy a. Ny rikotorako izany. Alina ihany tia ny andro nefa tena tsy tafasoroko hatramin'ity akanjo ty. Hatramin'izao mbola taraiky eto ambony fandriana eto foana. Tsy mety miafana mihitsy ilay arerahana ka dia satroko hakaina ihany. Fa ohatra mihitsy mandeha mena any am-bavarangana izany. Ilay hoe nona tsara hoe tena feon'olona mamindry izany. Ohatranao hoe manao kiraro. Somba ny sofiko koa sara ny lalitalovana. Tena olona mamendra mihitsy izany ka mba izako ary izany. So ihany fa tsy adiniko no nanetitrana rehefa teo. Ary tao mandondona. Lanitra. Fa izy izany sady vao maika me mandondona mafy izy izany. Angahapy ty veilleuse tia. Matahotra. Fa toa tsy mety mirehatra koa ty. Roatra misy rivotra be tafiditra atao trano izany nefa sokatra ny varavarana. Fa izy io aloka fotsifotsy manatona io. Ty ve tsy alikola? Fa izy io aza manatona ianao aza manatona aho ianao. Vao maika izy manatona ihany. Fiza ianao ka sakendaina. Ry Antsoa. Antsoa. Toa tsy misy mamaly mihitsy nefa ny varavarana ity misokatra. Aleo hoe antsoina mafimafy ihany. Antsoa. Antsoa. Tena tsy misy mamaly mihitsy. Asa aloha raha tonga dia miditra sao variana any an-dakozia any izy dia tsy maheno. Andrekako io. Fa toa tsy mahatsiaro teny Antsoa izany. Antsoa. Antsoa. Sa toa varamena be ny tarehany misy dia tanana ny tendany.
tena tsy milamina zao fa nisy nanan-kenta tato ihany-tsoa lozy ity marina. Andraso aloha ampidiny ty robo ty dia tsapaina ny tratrany. Andraso hoe mitempo tsara ny vonika. Torana fotsiny ihany zany izy. Aleo entina malaka any amin'ny dokotera. Nefa aloha tsona vetivety ilay taxi ery ampitery dia tonga dia asaina makeo amin'ny vavahady. Soa fa nisy vola kely ihany aty amiko. Avy eo tonga dia mivantana any amin'ny hopitaly. Zany torana irery tao an-trano tao ianao dia miantoka taty amin'ny hopitaly. Izay vao tadidiko saotra tovo. Tsy misy isaorana re zany fa aza mbola miresaka be aloha fa maka aina tsara. Mbola misy séroma ange ianao na zasa tena mbola mahatsiaro fisana be mihitsy. Maka aloha aina tsara dia rehefa avy eo tsika miresaka. Manahadiady afatratra ilay dokotera mitsabo ny antsoa. Matetika milaza ho mahita zavatra hafahafa ao an-trano ve io tovovavy io. Hoy izy, eno ia, saingy toa zavatra tsy mitombon'izany ho raha ny fijeriko ny zavatra tantarainy saingy tia izy milaza ho nisy nanan-kenda ity ho no mampametra-panontaniana lalina. Ka izany indrindra hoy iry. Raha ny zavatra tsy karitra tamin'ny tanana sy ny tendany antsono mantsy dia tena dia tanan'olona mihitsy. Izany hoe olona ny nanan-kenda azy. Toy izany ihany koa ny tamin'ny-tarehany, toy ireny hoe nisy namelaka mafy dia mafy ireny. Mbola nanontany ihany koa izy hoe karazan-drazan-drony tovovavy mora miasa saina na mora misy rarin-tsainy-drony ve ho ny antso. Tsara ho fantatra daholo ny mantsy izany ahalalana hoe inona ny mampiasa saina azy ka mahatonga azy mahita zavatra hafahafa toy izany foana. Nefa ilay dia tanana, raha ny scanina natao tamin'ilay faritra voakenda nefa ho dokotera dia tena tanan'olona mihitsy. Izany hoe olona ny nanan-kenda azy raha ny fieverany fa tsy fanahy. Le lazaina ho tsy hita maso tahaka ny matoto angatra. Efa nanahoana ianao izay? Efa tsy dia tena mahatsiaro fisana be intsony alesy fa naintainany eo amin'ny faritra ny tendako sisa mbola tsy afaka. Ka tena naharary andry kosa ange matoa torana mihitsy ndry Fa tena tsy hipetraka ao amin'ny otrano intsony kosa aloha tovo. Tapa-kevitra fa hialao vantany voatafavoaka tao amin'ity hopitaly ity. Dia aiza indray izany indry no ahita trano? Sa anofa ve? Sarotsarotra raha teo koa ange ny mitady trano hoe dia amin'itony toerana misy antsika itony Na sarotra aza tsy maintsy miala ao ahy tsy vitako ny miaritra ao. Fa dia tena tsy niakatra mihitsy izany ny fianakavianao any an-tanàna. Nga misy mino izany ny zavatra tantaraiko hatramin'izay hono tsy nisy naninona izany tao amin'ny otrano io ko izao hono ve vao hisy an'izany fa izaho hono mila manamboatra saina fa misy tsy milama matoa mahita zavatra hafahafa ohatr'izany.
dia asa izay olazaindry dada sy nendra ilazako an'izay fanapahan-kevitra izay hoe hialao eny ndry ihany io izay izany no hitandry fa mety matoa ataondry eny tena mety ihany koa izay fanapahan-kevitra indry izay rehefa tena nandinika somary efa ratsiratsy fandriam-pahalemana izany any amin'ny manodidina ny misy andry eny matoa misy dahalo tafiditra izany dia manan-kenda raha mba fantatro tovo mantsy fa tsy dahalo velively izany mihitsy fa kakony hoe matoto izany le nanan-kenda eny indraindray koa manahirana be fa samy manana ny finoany olona dia sarotra be ilay ifandresy lahatra tena naleoko aza miaritra ato le izy aloha na dia tsy nanofa aza teo aloha fa tena tsy vita kosa mbola hijanona ry amin'ilay ray ary matoka fa milamina tsara amin'izay kosa ndry ato dia ahoanao izy ny ray aman-dreny izay mampilamina hoy ny atao hitadiavana mpanofa fotsiny hono ny trano ary ay fa fanadinana marina ketsika amin'ny herinandro nefa izany nanapaka foana dia tsy naharaka lesona mihitsy ilay tany amin'ny hopitaly teo reny fanadinana mihitsy alefa piako indry mandika lesona dia miaraka manao famerenana tsika raha alina raha velandry matory aty tsy maninona ka sady mba misy mampianatra fa raha mandika fotsiny nefa tsy misy fanazavana ohatra ny tsisy dikany akoriko tsy mianatra raha teo ihany koa tsika nio ariva tonga dia atomboka ny révision vao lany ny sakafo atoandro tena ohatra ny nona sady alesy izany zaho koa arikiko fa tsy efa namasabary ve moa ny ry efa kely sisa dia ritra ilay izy ao ka loka sisa manina marina raha atao loka endasina fotsiny amin'izay mba mora masaka fa tena efa nona ka mety izany leo vidiako any ivelany any vetivety ary ataoko nofokena mety izany mihitsy ara ny tena metiko asiantsika lasary karaoty fotsiny amin'izay tsy maina be eny ary aleo fa asiako tovay mena kely izay indray tovay mena mety amiko ihany koa moa reny amin'izao tosi-drahako izao ko ka izay ange hoay dia loza miresaka tovay eo fotsiny indray izay ary aloha fa lasa vetivety tonga dia homaniko ato ny saosy dia endasina fotsiny sisa rehefa tonga avy any ianao reo amin'izay bataina ilay vary ao an-dakozia ao fa efa masaka kosa angambizay taingina avy hatrany ty lapoaly ty inona moa izany ny saosy tsara amin'izany nofokena izany carry poivre dia ampiana tongolo maitso atao tetika madinidinika leo ary karakaraina aloha izay zay leo amin'izay arotsaka andraika avy eo fa voarehetra ilay fantikito varavaran-dakozia ito ny akandroko tena rovitra be ny fanandrefy amin'ny valahany ary inona koa ty raha mifanandrefy amin'ilay faritra rovitra ity nefa valahako ary tsy nisy naratra akory sady ohatrany hoe raha manome endrika dia andrangotra izany ay fatanan'iza ny mangatsika be kasika ny lamosiko ao aoriana ao izany inona izany tsy mety tafatodika te hitodika hijery an'izany fa tsy mety tafatodika ny lohako izay fa afaka nefa tsy mahita ninona koa raha ry ato aoriana ato dia iza izany le teo fa inona mihitsy ary ny zavatra fahafa mahazo aty andrekako eo tena may ilay saosy aleolo bataina ka ay misy namelaka ny tarehako kay maintongotra
voadonako ilay lapoaly dia raraka aty amiko daholo ilay menaka. Ay, mainy tongotra ilay olona. Tena ihantsoa za mitabataba be ao an-dakozia eo izany. Ny teny hoe mainy ho henoko teo. Ie, Andriamanitra, tena may be ny tongotra ihantsoa. Fanania io ry ihantsoa. Ahoana izany izao ny fomba andehanandry any am-pianarana hanaovan'ry fanadinana amin'ity tongotra ndry mahay be ity? Tena tsy haiko mihitsy lesy a. Eny e, andeha hanatrika fanadinana ihany fa afaka mandeha tsara ihany ange ny tongotra hoe. Mila mitandrina tsara fotsiny sao voakasika ny zavatra. Fa tena mila miresaka amin'ny Ramose mihitsy a lesy a. Antaniako an'ity tranga mahazo aty. Ramose iza moa izany io lazaindry io e? Ramose Rabensaka, mety manana fanazavana amin'izao mahazo azao izy. Eny e, marina izany lazaindry izany. Saika tena tsy nino ihany ny saiko fa efa niaina tranga tahaka an'izao indry dia tena nino ihany a. Zavatra hafa misy idiran'ny resaka fanahy mihitsy no mahazo andry io ka. Mahafinaritra aloha rehefa mba mino ialahy e. Mba misy mihevitra amin'izay izany ny zavatra lazaiko. Mba misy olona tsy miteny aho hoe minomino foana. Ka raha mipitso ary vavy manao fanadinana izany ry no hiresaka aminy? Ie, tsy maintsy tafaresaka aminy ary rampitso vao mody aty an-trano. Eny e, mino aho fa manakambarany amin'ny zavatra notaniandry azy izy iny ka. Tsy voaindry manko ny hiresaka azy an'izany fa efa nisy olona ihany koa nila hevitra tamin'ny mikasika an'ireny tontolo ara-panahy reny. Ingany lesy mba azo fanazavana mahafa-po avy aminy. Amin'ny efa-trora tolakandro sahady izao. Andao amin'izay hianatra lesona ary fa mandeha ny ora e. Dia izay ilay izy Ramose a. Izay ny tantaraiko anao teo izay ny zavatra niainako. Ahoana no mety ho valiten'i Ramose manoloana an'izany? Faraky ny fitantaranao azy tamiko teo, ilay akanjo fotsy matroka foana ny teny akototra eo tamin'ireo fotoana niainanao an'ilay izy izany a. Eny tokoa. Tena tamin'izany anjadiany ny zavatra iny marina dia ilay robiny tetỳ akototra. Mahazo lazaina ho fanantrifian-javatra fotsiny ihany izao izany amiko satria ny akanjo anie tsy miainy. Sika olombelona ihany no manana fanahy, saina, vatana afaka mifehy zavatra iray. Tsy zavatra tsy manan-tsaina, vatana, fanahy no andeha hajaka amintsika fa tsika no tokony hanjaka aminy. Nampahankely ihany ny ombonako hevitra aminao ny amin'izany petra-kevitra izay Monsieur Ratsimba. Ny tontolo mantsy mizara roa foana. Ny fikaroana hita farany aloha hatreto. Misy ny alina dia misy koa ny andro. Misy ny mazava dia misy koa ny maizina. Misy ny afo dia misy ny rano. Ary misy tontolo hita maso dia misy ihany koa ny tontolo tsy hita maso. Ka raha ny fihevitro dia amboroana fanahy avy any amin'ny tontolo tsy hita maso any ilay nanelingelina miantsoa. Ary lasa saina be any mademoiselle Antsoa izany e. Lasa be ho ansaiko mandinika hoe fa maninona marina tokoa moa izany no isaky ny manao an'ilay akanjo fotsy matroka no isehoany zavatra hafahafa toy ireny. Efa manomboka takatra ilay izy. Ny zavatra azo tsoahana aloha izany dia misy zavatra tsy milamina finosin'ny akanjonao iny. Fa takitaky ny ahoana moa miendrik'ilay akanjo raha tsy madiso aloha e. Ary ahoana nambaran'ny dokteranao tamin'ilay ianao niditra hopitaly? Tovitovy amin'izay nambaranao izay ihany koa no nambarany. Ny hita maso izy no mitombona eto fa tsy dia hinono loatra sy tsy mitombona aminy tsy hita maso.
fa fantaniako amin'ny Ramose. Maninona Ramose mino an'Andriamanitra nefa Andriamanitra tsy hita maso. Izaho izao mino tsy hita maso ihany a, satria Andriamanitra tsy hita maso nefa inoko. Tsy ny tsy hita maso rehetra aloha ny inoko nefa tsy ny rehetra no tsy inoko. Mba fariparito amiko kely hoe momba n'izany akanjonao izany Antsoa, dia taiza ny toerana ny vitananao azy? Miandry Monsieur Rabenja izany tsika izao dia lasa. Ie, afaka fiafakadina eo angamba sisa dia ho tonga izy. Nataondry aiza ilay robe izany? Sa efa any anaty kitapo? Ie, ao anatin'io sako io. Fa tsy vitako intsony na mahalan'ilay izy fa nanindray an'iny teo aho rehefa nampatahotra ako. Izany ve? Ilay ndrimahita ao an-dakozia iny a, ny faritry ny valahan'ilay akanjo no voarirotry ny fantsika. Ianao tsy naratra nefa nisy rà ilay akanjo. Iny tranga iny no tena nahavala a. Tena misy zavatra hafahafa fonosiny iny akanjo iny mihitsy. Tena mba marina e. Ary efa nanahoana marina izay ilay tongotr'indrimay? Io hitan'ilay io. Fa kely sisa dia ho sitranako. Mahafinaritra izany akia. Ay, misy misary izany. Raso hoe? Ie, Monsieur Rabenja ty. Ay, dao amin'izay ary tsika nainga fa efa miandretsy amin'ny fiangonana etsony izy. Ndao ary. Tato ny vitananao ilay izy? Eny Ramose, tena tato mihitsy. Meo aty hoe ilay robe dia andrasonareo menada eto fa hiakatra any ambony any vetivety aho hiresaka amin'ny tompon'ity tranombarotra ity. Eny Ramose a. Misy zavatra tsikaritry Monsieur Rabenja angamba matoa izy lasa nandeha niresaka any amin'ny tompon'ity tranombarotra ity mihitsy a. Izaho koa ilay tsy mieritreritra an'izany. Tahaka misy zavatra eritreretin'ny sainy be izany manko raha ny fahitako ny endriny teo a. Eny Ramose fa tamby. Andaontsika andeha amin'izay fa vita ny resaka. Any anaty restaurant atao raiko anareo. Ay, ndao ary. Zao ary ka no tsara. Eny Ramose. Eny Ramose a. Mivarotra karazana akanjo indrindra fa ilay modely efa tranainy be io tranombarotra io. Izany hoe manentana olona izany hanao tolobidy amina akanjo taloha ireny, ka mandritra izany zareo a no mijery izay mety aminy, ary tena mikaroka izay tranainy indrindra araka ny eritreretiny aza. Ka momba ilay akanjo fotsy matroka izay nividiany Antsoa iny, raha nijerena ny fisy mirakitra ny fifanarahana ara-barotra teo amin'ny zareo sy ny fianakaviana iray eto an-toerana nanao ilay tolobidy dia izao. Ie, hita fa iny robe iny no nalefany zareo mora indrindra ny vidiny, ka izay nahatonga azo 5,400 ariary. Raha ny hafa ao any amin'ny manodidina ny ray etsy any daholo. Modèle Slovène izy iny hoe, izany hoe avy any Slovenia izany. Ilay tandany samin'ny andro mafana tamin'ny taona 1770 tany ho any. Nisy fianakaviana izay teto an-toerana moa nifandray akaiky tamin'ny zareo Slovène, ka tsy sarotra tamin'izy ireo tamin'izany nanafatra lamaody avy any Slovenia. Taty aoriana, izany hoe amin'izao fotoana dia
tara anak'ireo fianakavian'ireo no nanaiky nanao tolobidiny akanjo tranainy tao aminy miandritra ny fanentanana ataony tranombarotra io. Marie Louise no anaran'ilay olona tena tompony io akanjo io izany e. Dia ilay akanjo fotsy matroka iny izany raha matoa fotsifotsy fiodirana maranodranotrovina izay hono izy. Raha ny filazan'ilay tompon'ny tranombarotra araka ny resaka ny fanaovany sy ireo olona nanao tolobidy dia ray aman-dreny be an'ireo nanao tolobidy izany io Marie Louise io. Satria raha ny afatra navelan'ny Marie Louise io dia hoe tsy amidy ny fananany nefa mbola nisy namidy ny taranany ihany. Ka io nanangatra na niseho tamin'ny anitso io ny amboroan'i Marie Louise ho averina raha-pitsihany any amin'ny tranony tena tompony io roby io ka angatraka fionana aminao ireo taranan'ireo ry anitsoa. Fialatsiny satria ianao indray no nizaka ny vokany nefa zareo no tsy nanaja miafatry ny maty. Dia misy onitra ihany koa alohan'izy ireo aminao sy amin'ny tompon'ilay tranombarotra. Dia izay no resahana tamiko e. Tena izay mihitsy ilay raha matoa hitako tena toko tamin'ny mpianarana indray andro iny. Raha matoa fotsy fiodirana maranitra mitrendrika izay. Tena mba lalina izany misy ora-benja. Dia izay izany ny anton'ireny tranga rehetra ireny. Misy tokoa izany trangany zavatra miseho tena tsy eritreretany saina. Eny tokoa ary zareo ka tena vaka ny saiko mihaino an'izany. Tahaka ny hoe angano nefa tena niaina ny antsoa. Soa fa fantatra ihany tao ambadika ireny tranga ireny ny amboroan'i Marie Louise. Natolotry ny asemo radio anareo teo Amboroan'i Marie Louise. Tantara indray miseho nosoratany Alain Fanir Rakotoarsoa na Antsony Natiora. Novy aloha amin'ny Zoma Mirina, Ralala Nanja ary Christophe Rabearmanana. nandray feo sy nandrindra raha-teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Rasafindrakoto.